Maria ilay nijovy vavolombelona tamin'ny alalan'ny menaka lafo vidy. Andeha izany indray no anasako anao tantara zay efa tsy izoviana aminao loatra kanefa dia ampifany sy ampitiavana no anasana anao. Atolotra antsika ety am-piandohana mandrakariva ny fampiarabana satria ny tonga tsy miarahaba tokoa na mantezitra ary ny ara-paitsy mamaly na mansotraka dia andeha ifamaly amin'ny alalan'ny fahafatana isika fifampiarabana amin'izao fotoana izao. Loha hevitra mahafinaritra indray no resantsika satria tantarana vehivavy mijovy vavolombelona dia tsy iza izany fa i Maria. Andeha hosokafantsika vetrany ary ny filazantsarany Jaona toko 2:20. Filazantsarany Jaona toko 2:20 ka ny andininy 2:1 ka hatramin'ny andininy 9 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa enemana no sisa tsy tonga ny Paska, Jesosy dia tonga tao Betania izay nitoeran'i Lazarosy ilay natsangana taminy maty. Dia nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy. Ary Marta no nanompo, fa Lazarosy no anankiray tamin'izay niara-nipetraka ny hinana taminy. Ary Maria rehefa naka menaka manitra nisy narda, sady tsara no sarobidy lanja ny iray livatra, dia nanositra ny tongo Jesosy sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany, ary feno ny antry ny menaka ny trano. Eninandro sisa tsy ho tonga ny Paska tamin'izay fotoana izay. Tonga tao Betania Jesosy. Raha nanao fanasana i Simona ilay nosotrano tamin'ny apokana, dia nampiatrano ilay lanonana zany Simona ho fankasitrahana ny zavatra nataon'i Jesosy taminy. Mahafinaritra zany toe-tsainy zany. Nosotranon' Jesosy tamin'ny apokana Simona dia mba faneho mpisaorana dia nanao fanasana i Simona. Dia voalaza fa nanatrika tao koa Maria, Marta, Lazarosy. Fa ny zavatra somary nanaitra kely teto dia indro Maria namoaka menaka sarobidy, menaka tsara. Ary voalaza fa ankevitry ny karaman'ny olona tsotra mandritra ny herintaona ny vidy zany menaka zany, lafo vidy zany kanefa nataon'ny Maria zany ho fanehoan'ny fankasitrahana an' Jesosy. Finavo nataon'i Jesosy tamin'ny Maria. Fantatsika tsara any filazantsarany soratan'ny Lioka toko 7 dia ny namela ny heloko Maria Jesosy. Hitantsika ihany koa fa naneho fankasitrahany Maria tamin'ny nananganana ny Lazarosy tamin'ny maty. Ary 7 mba niriny Maria ny hanositra ny fatin'i Jesosy ndray androany, kanefa reny fa hosorana mpanjaka tsy ho ela Jesosy, ka dia iny izy nanome haja an' Jesosy voalohany indrindra tamin'ny alalazany menaka izy. Ry mpiara-mianatra namako, vehivavy mahalala ny tokony ataony i Maria, mahafantatra ny soa zay natao taminy, dia mipetraka amin'ny fanontaniana amiko sy aminao, inona mba ho havalontsika an' Jesosy no ny soa no ireo fitahiana zay nomeny antsika. Anjaranao mba mijery ireo fitahiana ireo. Azontsika inoana fa tsy hoe ninina na niny Maria natao na ny alalan'ny olona ny fihetsika nataony tamin'ny fotoana io, kanefa tsy azona fenina izany. Fa Maria ny apôstôly Jaona fa feno hantry ny menaka ny trano, na nentoento ny fofony menaka, taitra ny rehetra, ary aingana dia aingana tokoa ny fanomezan-tsin'ny Jodasy mandroana zany, ka nanambarany Jodasy fa tokony ho amidy zany menaka manitra izany ary ny menany manitra ny vidiny. Amin'ny Jodasy zany dia hoe tena fandany Paola
izao taony Maria izao. Mba tsy hahatonga ny Maria homeliko teny atreny zany toe-javatra zany, dia indro Jesosy fa nitontsehatra. Eo natreny fanomezan-tsiny ataon'ny hafa, eo mety ho fanameloana ataon'ny hafa anao, tiako ny hampahiry anao, fa tsy mamela anao irery Jesosy amin'ireny toe-javatra ireny. Misy tantsehatra izy. Dia zao ny teny Jesosy. Avelao izy. Zay ny voalazan Jesosy amin'ny 7. Hoy Jesosy hoe avelao izy mba hotorizina amin'ny andro hanamboarany ahy alevona io. Fa ny malahelo dia ity aminareo mandrakariva, fa izao tsy mba ho ity aminareo mandrakariva. Hitatsika zany toe-javatra zany. Fa misy sara tiany Jesosy nampitaina tamin'ilay mpianatra tamin'ny Jodasy teto. Zao ny aza tino, fantatra Jesosy ny ao am-pon'ny olona tsirairay avy. Fantany ny tao am-pony Jodasy zay nanome tsiny. No marian'ny Jaona tsara nefa ny toetran'ny Jodasy eo amin'ny filazantsarany Jaona 12 ka ny 9. Hoy izy hoe ary izy no nilaza izany tsy noho ny fiahiny malahelo, fa satria mpangalatra izy sady nitondra ny kitapoka naka izay tao anatiny fitiavam-bola, fitiavan-tena no tao amin'ny Jodasy. Eo anatrehan'ny fiarahamonina, eo anatrehan'ny mpiaraka miarabela aminao, manahoana ny toetrako, manahoana ny toetranao. Ny fanomezana manimpofona izay no iverin'i Maria fa atobaka eo amin'ny mpitena mpamonjy rehefa maty. Zay manko ny fikasany Maria. Hoe rehefa tonga fotoana fahatesan'i Jesosy, mba hamaliko ny soa nataony tamiko, dia notehiriziny izy ity rehefa maty. Kanefa tapa-kevitra izy fa nararany teo amin'ny Jesosy teo amin'izy velona izany. Raha teo am-pandevenana mantsy no natao itoe-javatra io, dia nameno ny fasana fotsiny ny fofony. Fa izao kosa dia tena nafaly ny mpamonjy ny fihetsika nataony Maria. Lesona lehibe ho ahy, lesona lehibe ho anao. Misy manko le fitenena amin'izao fotoana izao hoe maty vao raha malala. Fa neny Maria naleony Jesosy mbola velona no nosorany an'ilay menaka. Antso atsika izany. Izany fijoroana vavolombelona nataon'i Maria zany no tokony mba ho ataontsika ihany koa. Aleo velona no asoavina toy izay rehefa maty tsy mahalala na inona na inona mihitsy. Zava-dehibe ny fihetsiky Maria no nijoro vavolombelona teo amin'ity toe-javatra natrehany. Ary raha nidina tao amin'ny aizina Jesosy tamin'ny fitsapahana lehibe niatra taminy, dia nety niaraka taminy fahatserovana amin'izany fihetsika izany, dia ny fitiavana mafana indrindra amin'izay atolotro ireo voavitra ho azy mandrehitra ny mandrakizay. Fantatra Jesosy ny tao am-pony Maria, fantatra Jesosy ny tao am-pony Jodasy, fantany koa ny ao am-ponao. Andriamanitra ane hitantana anao, hitahy anao mandritra an'ity tontolo andro ity, tsy hamela anao irery izy, ka ianao dia sa mamaly ny fitahiana izay nomeny Jesosy ianao, ka ahay ankasitraka eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny atrehan'i Jesosy. Ka Andriamanitra ane hitantana anao indray mandritra ity tontolo andro ity, hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra misaotra anao izahay fa afaka niaraka nandinika niaraka tamin'ity mpiara-mianatra amiko ity tamin'izao anio izao. Ianao ny nitahiry ireny lesona ireny ary hampianatra anay ny mba hay ankasitraka ny tamin'ny fitahiana izay nomenao anay teo amin'ny fiainanay. Aza mafoy ary namasaraka anay, ka naiza izay misy anay dia ho tsapanay ny fanatrehanao noho ny amin'nara Jesosy.